Moly amizay vaovao ny fitsabona nify izay hatrany rapitso alakamisy sy ny zoma ho avy izao no ankalaza ny andro ny sendika ny mpitsabo nify mpiasa-panjakana eto Madagasikara. Eny Maibahoaka Ivato no anatanterahana izany hetsika izany ka isy ny fampahafantarana ara-tsiansa manodidina ny nify sy ny fitsabona nify. Mitondra fanazavana mahakasika izay indrindra ary ny tompona andraikitra avy eo nivo ny birao ny sendika. Zahay mpitsabo nify solitena ny syndicat ny fonctionnaire mpitsabo nify sy ny ativava eto Madagasikara. Misy moa zany ny andro fankalazana faharoa izay karakarain'ny syndicat ny mpitsabo nify sy ny ativava eto Madagasikara izay atao ao Maibahoaka Ivato ny 9 sy ny 17 ny volana May ho avy izao. Natao izany mba hifampizarana traikefa sy handratovana teknika vaovao ihany koa iarahana mandray anjara amin'ireo manampahaizana malagasy sy vahiny. Izy ihany koa ny assemblée générale amin'ny journée syndicale, ny journée syndicale dia mba hanaovana ny tatitra fohifohy ny zavatra efa vita sy hieverana sy andinihana ny hoavin'izany SNOCFM izany. Isy amin'ny OAGEO ihany koa no ny fahataperan'ny mandany izay birao mandeha amin'izao fotoana dia isy ny fifidianana amin'io birao vaovao indray sy filoha vaovao indray. Ny teny farany dia misaotra an'ireo mpiara-miombonantoka rehetra nanampy anay tamin'ny fanatodisana izao fankalazana izao dia ny fiainana BDP, ny havana, ny EMT, ny laboratoire septodonte, ny LABOI, ny ROV, ny Dental Space, ny Orange Money, ny DIS, SIPLA, Sanofi, IMRA, BNI, BOA, Proker, Sigma, LABOI ary ny Salama. Dia mbola manainga ireo mpitsabo nify sy ny ativava ho tonga maro amin'izany fotoana izany dia tsy adinona ihany koa no milaza ny star dia misaotra indrindra tompoko.